Halleloia! Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tompontsika. Tonga soa ianao eto amin'ny anina sahaza amin'ny androany fa 20 ny volana May 2024. Tonga soa indray ianao eto amin'ity sakafom-panahinao ity. Androany dia misy hafatra tena ilaintsika. Ahoana ny tenenana rehefa eo anatrehan'ny ady hevitra, na eo anatrehan'ny fanakianana, na eo anatrehan'ny fanoherana na toe-javatsarotra. Loha hevitra androany dia hoe tsy nahatohatra izy ireo. Soaty eo am-ponao izao teny izao hoe tsy ny hamafy ny feoko no mandresy, fa ny fahindrena sy ny fanahy ao amin'ny teniko. Amen. Avereno ary soaty eo am-ponao, tsy ny hamafy ny feoko no mandresy, fa ny fahindrena sy ny fanahy ao amin'ny teniko. Ny 9 fototra dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:10. Hoy ny tenin'Andriamanitra, tsy nahatohatra ny fahindrena sy ny fanahy izay nitenenany izy ireo. Tandremo tsara, tsy hoe tsy nahatohatra ny feo an'i Stefana izy ireo, tsy hoe tsy nahatohatra ny fahalalany fotsiny izy ireo, tsy hoe tsy nahatohatra ny fahaizany miady hevitra izy ireo, fa hoy ny Baiboly hoe tsy nahatohatra ny fahindrena sy ny fanahy izay nitenenany izy ireo. Midika izany fa misy teny mivoaka avy amin'ny vava, fa misy teny mivoaka ihany koa avy amin'ny fanahy. Ry havako, tsy voatery olona mahay miteny be ianao vao ampiasain'Andriamanitra. Tsy voatery olona mahay mandresy lahatra amin'ny fomban'olombelona ianao. Tsy voatery olona mahay mamaly teny aingana ianao. Ny tena ilaina dia izao, miteny amin'ny fahindrena sy amin'ny fanahy ianao. Maro amin'ny ady hevitra no tsy resy satria tsy ampy teny tsika. Satria be loatra ny teny. Indraindray rehefa tezitra tsika dia te hamaly aingana. Rehefa voatsindry tsika dia te hiaro tena avy hatrany. Rehefa misy manan-kena dia te hanapirofo fa marina tsika. Fa ny olona feno fanahy masina dia tsy mandeha amin'ny fientanam-po fotsiny. Mahay mijanona izy, mahay mihaino, mahay mangina kely, mahay mamela ny fanahy masina hitarika ny valiny. Satria tsy fifaninanana teny ny fiainana kristianina. Tsy hoe iza ny mahay miteny mafy kokoa, tsy hoe iza ny mahay manapirofo kokoa, fa fionana amin'ny fanahy. Zany no izy. Rehefa fanahy masina no miteny amin'ny alalanao, ny teninao dia mety ho fohy, fa mahery. Mety ho malefaka, fa manindrona fo. Mety ho tsotra, fa mitondra fahazavana. Mety tsy be resaka ianao, fa misy fahefana ao amin'ny teninao. Ary zany ny tranga tamin'i Stefana. Jereo tsara ny ohatra Stefana. Stefana dia nentina teo anatrehan'ny Sinedrona. Fitsarana tena atahorana tao amin'ny Israely izany. Teo anatrehan'ny mpitondra fivavahana ny manam-pahaizana ny olona afaka manameloka azy. Toe-javatra mampatahotra ny izany. Fony ny asan'ny apôstôly eo amin'ny 2:5. Izay rehetra nipetraka teo amin'ny Sinedriona, raha nijery azy dia nahita ny tarehany tahaka ny tarehan'anjely. Tsy ny teniny ihany ny ova, fa ny endriny aza nisy fietraikany fanahy masina. Raha feno fanahy masina ny olona iray dia tsy ny vavany ihany ny resahan'Andriamanitra. Ny endriny, ny fihetsiny, ny fitoniny, ny fomba fijery, ny fihetsiky ny vatany, afaka maneho ny fanatrehan'Andriamanitra. Stefana tsy niady tamin'ny herin'ny olombelona, tsy namaly tamin'ny hatezerana, tsy niaro tena tamin'ny tahotra, fa niteny tamin'ny fahindrena sy ny fanahy izy. Ary hoy ny Baiboly hoe tsy nahatohatra izy ireo. Androany ary raha miatrika resaka sarotra ianao dia aza maika hamaly. Ahoana ny hampiarantsika an'izany eo amin'ny fiainantsika? Raha misy manan-kihana ianao, mijanona kely. Raha misy manafitoana anao, aza avoaka avy hatrany ny teny maranitra. Raha misy ady hevitra ao an-trano, na any am-piasana, na any am-piangonana, na any am-fianakaviana,
dia mitenena kely fa mitenena marina. Alohan'ny amalinao a manontany manginao apo hoe fany masino mitenena amin'ny alalako, avy eo sokafo ny vavanao. Tsy mila mandresy olona amin'ny herinao ianao, fa velao ny fany masina moka teny marina amin'ny fotoana marina amin'ny fomba marina. Indraindray teny ray avy any amin'ny fanahy dia mahery noho ny ady hevitra adin'ny ray. Amen. Hivavaka tsika. Ry fany masino manantona anao izay androany, mampianarana hiteny amin'ny fahendrena, mampianarana tsy hamaly amin'ny fahatezerana, mampianarana tsy hiteny noho ny ratra ao am-po, fa hiteny noho ny fitarianao. Tompo, rehefa miatrika olana sarotra zahay na olona koa sarotra dia omeo fitoniana. Raha misy manohatra izay omeo fahendrena. Raha misy manakina Tompo, omeo teny marina. Raha misy adihevitra mafana, ampianaro izay angina aloha, hieno anao aloha, ary hiteny rehefa ianao no mitarika ao anaty fahendrena. Ry fany masino, mitenena amin'ny alalanay amin'ny fahendrena izay tsy azon'iza n'iza toerina. Engany iny teninay Tompo tsy hitondra ratra fa hitondra fahazavana. Engany iny teninay tsy haneho avinavina fa haneho an'i Kristy. Engany iny teninay hanana ny fahefanao fa tsy ninay. Izany vavaka izany Tompo dia ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Raha nandray ty hafatra ty ianao dia mbola aveko hoe soaty eo amin'ny commentaire hoe fany masino mitenena amin'ny alalako. Ary zarao amin'ny olona iray izay miatrika resaka sarotra na adihevitra amin'izao fotoana izao, tsarovy tsy mila miteny be ianao, mitenena amin'ny fahendrena sy amin'ny fanahy. Ary hitahiny Tompo ianao eny tokoa fahasoavana sy famindrapony anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava ianao. Ampitiavana be dia be Dr. Rina Telesforiany.